rehetra tonga soa tanatin'izao fandaharana manokana izao fandaharana manokana natsoina hoe fanontaniana amin'ny irina izy ity ametrahantsika fanontaniana indrindra mahakasika ny vinanasa ny candidat Rina Randriamasinoro fa eo ihany koa fanontaniana mety manitikitika antsika tsirairay avy any atokantrano any tonga soa eto aminay ary Andriamatoa candidat Rina Randriamasinoro. Ya faly miarabanao Jessica, faly miarabanao koa Joël ary misaotra indrindra nanasa ao anatin'izao fandaharana manokana izao. Fara miarabantsika rehetra ihany koa any atokantrano izay manaraka ity fandaharana ity. Fanontaniana voalohany apetrako ngamba dia ny hoe inona no olana, inona no tena olana tsikaritra ao asika eto Antananarivo renivohitra. Mahakasika ny Antananarivo renivohitra manokana ny tsikaritro. Ny olana tena misy dia tsy olana Antananarivo renivohitra irery fa olana manerana Madagasikara, izany hoe ny olana misy eto amin'ny firenentsika mihitsy amin'ny ankapobeny. Izany olana jiro, rano, fako zany tsy eto Antananarivo renivohitra irery manana an'izany olana izany fa eraky Madagasikara ihany mihitsy. Anankiray ihany koa ny fari-piainan'ny malagasy me mitotongana, me mahantra isika. Ny olona zany zao tena tsy mijery afa-tsy ny hoe inona ny hahavelona anazy, ahoana ny ahafahany mahita sakafo ho an'ny isan'andro ary dia mitoby eto Antananarivo renivohitra daholo satria eto no eritreretiny ahitana vahaolana. Ary izay no mahatonga an'ilay hoe discipline efa tsisy tsony eto satria be dia be ny olona mifangarongaro mifamezivezy eto samy manao izay havelomany sisa zany zao ny olona. Ary izay no tena olana goavana be misy eto Antananarivo satria fari-piainan'ny olona malagasy mihitsy zany zao no tena midina ambany dia ambany ary izay no tena hitako aloha ny fahatsapako anazy dia izay zany no tena mila lamina eto. Inona ary no ataonao voalohany indrindra vao tafapetraka eo amin'ny toerana mahabe ny tanànanao ianao raha ohatra ka hoe izay ny olana setraina Antananarivo renivohitra amin'izao? Ny zavatra ho atao voalohany aloha efa teneniko ombeny ty amin'ny fitantanana ny commune moa administration ohatra ny administration rehetrarehetra ireny, izany hoe misy lalàna mifehy ary misy ny règlement ny fitenenana azy mifehy an'io tanàna io. Izay zany aloha tsy maintsy jerena voalohany indrindra raha hitantana ny commune urbaine Antananarivo renivohitra. Tsy maintsy manao koa tsika n'ilay atao hoe manuel de procédure amin'izay zavatra rehetra ho atao izay mbola tsy nisy izy io hatramin'izay nisian'ny commune Antananarivo renivohitra. Fa za zany no anangana an'izy io voalohany ho an'Antananarivo renivohitra tsy maintsy misy zany izay base ainganao izay ahafahanao mametraka ny discipline manasa azy ny olona raha sanatria misy fadikan-dalàna ary koa mampafantatra ny olona ny zavatra rehetra izay tokony ho atao. Izay zany tsy maintsy ho jerena voalohany indrindra. Ao anatin'ny vina izay napetraky Rina Randriamasinoro dia misy voaresaka hoe commune tsara tantana. Inona mahatonga izay hoe fametrahana izay hoe commune tsara tantana izay manana fomba fijerena ianao hoe somary tsy dia tsara tantana teo aloha sa inona mahatonga le vina napetraka nefa ny hoe efa tanatin'io commune io ihany efa nisy andreo mpitantana tao ianao? Ya nanao an'izay tokoa ao anatin'ny programme anasa hoe commune tsara tantana. Za tsy hiteny hoe tsara tantana veny teo sa ratsy tantana fa kosa misy zavatra betsaka tsy maintsy mbola amboarinao. Nisy nefa natomboka amin'ny resaka tsara tantana, amin'ny resaka tsara tantantsika resaka bonne gouvernance. Ao anatin'izany nisy ny hoe transparence efa natomboka zany amin'ny resaka permis de construire ohatra. Fa nefany betsaka niezaka tsy maintsy ho atao amin'io resaka commune tsara tantana io. Araka ny teneniko teo hoe tsy maintsy manoa an'ilay manuel de procédure aloha tsika ahafahan'ny olona rehetrarehetra zany ataontsika hoe standard de service ny tenenana azy mitovy zany ny fitretenan'ny olona rehetrarehetra raha hanao zavatra izy. Zay zany ny aloha voalohany, zay isin'ny hoe tsara tantana. Ifananantsika ny manuel de procédure io koa isin'ny transparence io amin'ny fitantanana. Zay koa zany tsy maintsy ho atao. Efa nisy service natomboka teo tamin'ny fitantanana teo izay ao amin'ny voary fotsiny fa ezahana amin'ny service rehetra ho an'ny commune mihitsy nisian'izay. Ao ihany koa ny fanatsarana ny fidiram-bola satria ao zany miankina amin'io ny hain'ny commune. Raha te hanana commune matanjaka tsika dia mila manana commune matanjaka ara-bola. Be dia be ny fanatsarana sy zavatra tsy maintsy amboarina ao anatin'ilay izy.
Miangao anatin'ilay vinanasa anao iny ihany sika Rina Randriamasinoro makasika indrindra ny programa ho anay tanora. Resako manokana eto ny fananganana fotodrafitrasa amin'ny fanatanjahantena ohatra manomeza hoe ohatra ianao makasika izay hoe fananganana fotodrafitrasa izay fa eo ihany koa ny resaka ianao makasika ny hoe anamora ny fitadiavana asa ho an'ny tanora andraikitra ve izay? Ya, makasika ny tanora manokana aoko fantatritsika aloha fa hatreto 570 isanjaton'ny tanora zao ny tsy hanasa. Ary misy ny tanora voatery manao ny asa izay tsy mifanandrify amin'ny faripahaizana tsy mifanandrify amin'ny faripahaizana izay ananana. Teren'ilay zava-misy io ary teneniko hoe io tsy fananana asa itsika olana eto Madagasikara mihitsy le izy. Ny manontany ianao hoe andraikitro ve no manome asa ny tanora sa tsy? Ny azoko atao dia manampy anazy amin'ny fitadiavana asa. Ny commune zany ao anaty programan'asako nanokana mihitsy izay sehatra ahafahana mandray ny tolotr'asa sy ny fitadiavana asa. Manampy ny tanora be dia be zany io raha miasa ny orinasa rehetrarehetra eto. Isy ihany koa nefa ny fampiofanana izay ho atao an'ny tanora mba ahafahan'izy ireo miatrika asa rehefa tonga ny fotoana tokony hitadiavana asa. Ary fa mola volana azy ireo koa tsy atehatra aman'olona ka hoe voatery andeha hitady asa eto sy eroa fa famovolavolana azy ahafahany mampiasa an'izay fahalalana sy fahaizana eo amorona asa ho an'ny tenany. Zava-dehibe tokoa ny tanora amin'ny mahatanora ny tena tsy maintsy mijery hoe inona ny zavatra hoentina ho an'ny tanora. Tsy maintsy anao sehatra zany ahafahan'ny tanora miala voly manao fanatanjahantena mba tsy hivily amin'ny zavatra hafa. Misy ny terrain efa nanan'ny commune zany zao ary misy ny terrain izay hoe voafehy ihany ny olona afaka manao fanatanjahantena ao. Za zany dia tena ame malalaka ny tanora rehetra mihitsy hampiasa ny kianja rehetra efa misy aloha ahafahana manao an'izay fanatanjahantena izay. Ary atao koa ny fanitarana eny anivon'ny boriboritany rehetra eny. Ary ao koa ame sehatra ho an'ny tanora mba ahafahan'izy ireo miala voly toy ny ohatrany hoe etsy amin'ny Maintsoaririnina zao io zao an'ny commune io dia azo hitariny ireny isaky ny arrondissement zany amin'ny alalan'ny resaka partenariat dia ataontsika misy wifi mihitsy moa amin'ireny zany mba ahafahana teknôlôjia mba ahafahan'ny ankizy manao recherche. Ya, ivadika kely amin'ny resaka fitaterana za Rina Randriamasinoro. Anisan'ny zavatra tena mampikaikaiky amin'ny mponina eto Antananarivo renivohitra ny resaka fitohanan'ny fifamoivoizana ny embouteillage. Inona ny vahaolana hoentin'ny Rina Randriamasinoro mikasika an'io toe-javatra ray io? Tiako aloha ny manamarika zany amin'izay fanontanianao izay. Ny any programan'asa izay ho tanterahana, programan'asa azo tanterahana. Ary azo tanterahana tsisy nofinofy ao anatiny. Tsy ampanantenanao hoe lany androany dia rapito tsisy embouteillage intsony. Fa kosa na zany naty zany ny zavatra misy eto Antananarivo aloha zany tsy maintsy atao zany fanamboarana madinidinika. Ohatra reny arehana bus reny raha hitantsika isan'andro zao ny atsasaky ny arabe occupé reny satria kely loatra le arehana bus. Dia reny zany tena ovaina refuge mihitsy hoe tsofoka tanteraka mihitsy le bus mba tsy higenean'le circulation andehanan'le tomobile ety zany mba tsy eny zareo ny antsoantsy ohatran'izay. Ao koa ny fanatsarana ny infrastructure mahakasika ny circulation. Ohatra tsy maintsy atao zany zao ny famerenana an'ireny marque azosol reny ary atao reny panneau de signalisation reny mba hoarahan'ny olona rehetrarehetra. Efa ambony be koa zao ny teknôlôjia fametahana caméra amin'ny lalana rehetrarehetra ary ahafahan'ny olona contrôle ny embouteillage zany misy logiciel ho ampiasaina mba amin'ny alalan'ny finday dia fahitanao hoe aiza avy misy toerana misy embouteillage mba tsy andehananao any amin'izay efa toerana misy embouteillage intsony. Zay rehetrarehetra zay dia tsy maintsy alohavana sensibilisation ho an'ny olona amin'ny fampianana discipline izay iarahana amin'ny polisy municipale sy ny polisy nationale. Eo amin'izay resaka fitaterana izay ihany tonga dia tohizako le fanontaniana. Anisan'ny ray mampimenimena ny olona ihany koa indraindray tsy hoe ny olona rehetrarehetra moa fa mizara be ny hevitry ny olona ny mikasika ny Easy Park ny fitantananan'ireo fiantsonana eto Antananarivo renivohitra. Ahoana ny fomba fahitanao an'io?
mahakasika ny Izy-Park aloha tiako marihana dia tsy tamin'ny fitondrana commune amin'izao no nanao ny signature-n'izy io fa efa tamin'ny PDS teo aloha nazanaty zany hita hoe projet tsara le izy ny fijeriko dia natao ary zay koa moa continuité amin'ny administration zany ny zavatra rehetra misy lafy tsarany dia misy lafy ratsiny lafy tsarany Izy-Park aloha misy dia misy tokoa ohatra zao tsisy tsony resaka ohatrany hoe parking sauvage ny ilazana azy misy tôbila mijanona eo maraina paharivon'ny andro tsy miala eo efa manomboka zany zao mampianatra antsika mampisy discipline ny Izy-Park hoe mba hanara-dalàna tsika efa mandroso ny teknôlôjia ny olona rehetra ny ivelany efa mampiasa n'ireny parking amin'ny alalan'ny eurodateur reny paiement zany lafy ratsiny indray kosa nefany tsy azo lavina fa misy zany ary za victime mary satria indraindray le olona tena tokony hanao an'le asa mihitsy no manararoatra ao anatin'le izy andray ohatra zao hoe amin'ny resaka amende ao mantsy zao misy hoe mampimenimena ny olona misy hoe raha vao tsy manana an'le ticket ianao dia mandalo le contrôleur dia rehefa avy eo le izy tsisy an'iny eo dia petahany zareo amende eo ary lafo dia lafo le izy za tena matetika tratra an'iny fa zay le fanamboarana tsy maintsy atao ny tamin'ny contrat teo aloha na iny amende iny ary nge tsy misoratra ao anatin'le contrat ao anatin'le convention hoe zany hoe le convention amin'ny commune sy ny Izy-Park commune sy ny Izy-Park reny zany zavatra nentin'ny Izy-Park avany reny ary reny efa nilovaina dia zay no teneko hoe fanatsarana tsy maintsy misy fepetra tsy maintsy raisina amin'ny fanitsiana zay fifanarahana natao teo zany hoe hijerena ohatrany ahoana ny amende ohatrany ahoana ohatrinona ny tokony ho tarifan'io ahoany reto olona miasa amin'ny Izy-Park zay ohatry lasa manao fanararotany reto hoe miafina mihitsy izy dia ianao lasa makery amin'ny eurodateur maka an'le ticket verina vany ianao fa mipetaka ny afisa zany hoe misy fanatsarana ngeza be zany ary fipetra tsy maintsy ho raisina mahakasika ny Izy-Park manokana izay mahakasika ny fitaterana sy ny Izy-Park loha hevitra mivelatra be mahakasika ny vinanasa anao mihitsy no resantsika eto anatin'ity fanontaniana amin'ny irina ity fanontaniako manaraka dia mahakasika indray raha ny resaka ny tanora teo dia mahakasika ny vehivavy indray no tiako hiaviana hoe ampandray anjara amin'ny fampivoarana ny vehivavy ianao anisany hita ao anatin'ny vinanasa anao ihany koa zay afaka azavainao ve ia ao anaty programme anasa tokoa ny fanampiana ny vehivavy azadinao aloha fa ny vehivavy zao no maro anisa eto amintsika dikan'izay raha mila fampandrosontsika tsy azo atao ambanin-javatra ny fanampiana amin'ny vehivavy misy reny tetikasa irahana mpamatsy volo reny ary reny nisy mihitsy famatsiana ny commune io zany fanampiana ny vehivavy mialatsiny amin'le teny vahiny tenenako anazy le hoe fanampiana azy misy ny atao hoe activité génératrice de revenu zany reny zany misy projet azo atolotra ho an'ny vehivavy zany hoe manampy anazy amin'ny resaka misy famatsim-bola azo atao zany amin'ny resaka fanaovana asa tanana io tsy ny commune no hoe amatsy vola anazy fa misy fiaraha-miasa amin'ny mpamatsy vola zany ho amin'izy io isy ihany koa ny fampiofanana ny vehivavy amin'ny resaka asa zay zany no fanampiana anazy ihany koa ny fasahirana ny vehivavy be dia be na dia ataoko fotsiny ara hoe ny sakafo hoan'ny zanany rehefa avy mianatra izy na ohatrany anisan'ny fanampiana azy reny ny fanaovana ny cantine scolaire misy zany efa natomboko ny commune teo ny ataontsika hoe agriculture urbaine zany hoe fambolena aty andrenivohitra ny programme anasa zany dia hoe atao zay ampiroboroboana an'ireny isaky ny sekoly indrindra moa ny sekolim-panjakana ny EPP zany zay sahan'ny commune mba hisy vokatra reny ary ho ahodina ho fanampin'ny sakafo ny mpianatra zay mianatra eny zay koa zany anisan'ny atao ho fanampiana ny vehivavy amin'ny ankapobeny loha hevitra afandray Irina Randriamasinora ny resaka fako koa dia resa be nandritra ny taona maro eto Antananarivo renivohitra inona ny tokony ho paikady azonao hoentina amin'ny resaka fanadiovana n'Antananarivo io miteny ianao paikady hanadiovana n'Antananarivo raha ny rafitra misy teneniko antsika aloha hoe tsy Antananarivo rery no manana fako fa eraky Madagasikara ary zay ny teneniko teo hoe ny firenena mihitsy zao ny latsaka katerena ny fanjakana tsy mahavita ny asany
tsy mahavitany andraikiny amin'ny alalan'ny samy valo ny eto Antananarivo renivohitra amin'ny taonany fako. Efa teneniko foana hoe misy vola alohan'ny commune any amin'ny Samova. Efa voaloha foana io vola io. Tsisy ariariny Samova mipetraka aty amin'ny commune na kely ary. Manodidina ny 4 milliards d'ariary reny no na 20 milliards FMG zany tokony amenan'ny Samova. Reny efa voaloha reny. Araka ny rafitra misy dia ny fanjakana zany commune mandohan'le vola any amin'ny Samova. Commune mandohan'io vola io any amin'ny Samova mba hoentan'ny Samova taona ny fako. Misy moa zany tokony vola omen'ny Samova, militsy koa moa zany ny vola tokony omen'ny fanjakana ny Samova fa ny anjaran'ny commune aloha amin'ny alalan'io ROM io. Dia ny anjara araka ny rafitra ny anjaran'ny commune dia taona ny fako makeo amin'ny tabapaky fotsiny. Fa anjaran'ny fanjakana amin'ny alalan'ny Samova no mitona ny fako mankany Andralanitra. Ka raha izay rafitra izay zany rehefa tsy vitan'ny fanjakana le mitona ny fako dia ovainy izay rafitra izay tsy maintsy averina amin'ny commune ny fitantanana ny fako amin'ny ankapobeny. Vitan'ny fanjakana moa izy arahabasoa arahabatsara. Fa ny Randriamasinoro angataka hoe aloha averina amin'ny commune ny fitaomana ny fako raha tsy vita ny fanjakana. Zay tsy maintsy zay. Za aloha raha za manokana tsy maintsy angataka aloha hiverina amin'ny commune ny fitantanana ny fako. Be dia be nge Joël no zavatra azo atao amin'ny fako io teny anao fa raha ny partenaire be dia be mitady fako kanefa ny commune tsy afa-manoatra satria tsy an'ny commune ny fako ary io tsy azon'ny commune. Za zao raha mahita partenaire mirafitra misy zao tsy afaka anao mihitsy ka hoe misy partenaire dia hoe tonga dia aka an'io fako io amin'io tabapaky io tsy azo atao zay satria ny fanjakana io tsy maintsy izy manala an'io eo. Dia izay rafitra izay tsy maintsy hovaina rehefa tsy vitan'ny fanjakana le izy. Mahakasika kosa ny akamaroany tanàna eto an-drenivohitra zao dia miaina anatin'le hoe diborano faritra iva raha ny marimarina kokoa. Inona ny programma ho an'ny Rina Randriamasinoro mahakasika ireny faritra iva ireny? Za moa nandritra ny fampelezan-kevitra na talohan'izay natao anatin'ny pré-campagne tena niezaka mihitsy nandeha nitety fokontany maro na faritra avo na faritra iva indrindraindrindra. Tena mahonena tokoa mijery ny zavatra iainan'ny olona eny raha totsika hoe eny ambany tanàna satria tena miaina ao anatin'ny rano tanteraka ny olona. Nefa vao manomboka ny fahavaratra zao fa tsy hoe efa tena ao anatin'ny tanteraka. tanteraka. Na tsisy orana akory ary dia efa mandeha le izy. Ny tena mahatonga an'ireny aloha dia misy anjara andraikitra tsy vita. Zay aloha antony iray voalohany. Araka ny teneniko foana hoe ny canal io mizara telo io ny traitement an'izy io. Manao curage io zany le ataontsika hoe primaire le ngeza be reny anjaran'ny Apipa. Ny secondaire anjaran'ny Samova. Fa le tertiaire zany hoe le efa canal kely an'ireny ny anjaran'ny commune reny. Ny tena olana tsy afaka mivarina aiza tsony le rano fa tena dibo-drano le tanàna. Zany hoe raha tena amaha-le olana zany tsika dia any amin'le canal ngeza be mihitsy aloha mila diovina. Zay zany tena mahonena satria tsy hitan'ny mpitondra amin'izao ve izay fahoriana izay. Satria tokony raha mijery fotony ny zava-misy mponina eny hanaovain-dohondra rano izay fanaovana curage izay. Zay aloha zany ny anankiray. Faharoa misy any ny azo anampianan'ny faritra iva amin'ny fanamafisana ny tohadrano fanamboarana ny tetezana izay andrareo etrehany ny fahavaratra. Ny commune ihany koa moa dia manana an'ilay rafitra hoe GRC zay azo atsoina io 24 heures sur 24 7 jours sur 7 raha sanatria misy olana menjady amin'izareo. Fa za aloha tena anao izay azoko atao mihitsy hanampiana an'izareo satria tena mampalahelo dia mampalahelo ny toerana misy an'izareo. Misy ifandraisany indrindra angamba amin'ilay fanotofana tany ty fahatsetseman'ny tatatra mahatonga an'ilay dibo-drano eto Antananarivo ity. Inona ny paikady manokana ho an'ny Rina Randriamasinoro mahakasika ity fanotofana tany eto Antananarivo ity? Izay mitombo foana. Mitombo mihitsy ny fanotofana tany eto Antananarivo. Nisy tompona indray mpanjakana zay tadidiko nisy débat zay. Mialatsiny raha averiko ilay izy nilaza izy hoe ny commune ny manao autorisation ny fanotofana tany. Fa azavaiko amintsika eto fa raha isy romble anankiray ho atao dia tsy maintsy
ny apipa aloha no manao étude an'le izy voalohany tsy maintsy misy avalan'ny apipa zany apipa zany a raha tsy mangaiky amin'ny fitondram-panjakana zany rehefa avy eo a mandalo any amin'ny ministère ny aménagement des territoires io miditra commission any a mahazo commission any a zay vao mandalo commune mahagaga mihitsy hoe maninona no amen'ny apipa ny avis favorable maninona ny amen'ny ministère amin'ny aménagement des territoires ny avis favorable an'ireny rehetrarehetra reny nefa nje tsy azo idivirana mihitsy fa le ataontsika hoe le maka zay tokony hivarina ny rano ny lasa totofana zany zao raha za manokana amin'ny fitantanako za tena tsy accepté any zavatra ohatreny na mahazo avalina iza na mahazo avalina iza le izy a ajanona mihitsy aloha nyresaka fanotofana tany a sy tanimbary eto Antananarivo le izy a sady anankiray a tena lasa mahadibodrano ny tanàna le izy anankiray be de be koa ny olona very asa ao anatin'le izy mitaraina satria lasa voatototra ny tanim-barany loha hevitra hafa indray Rina Randriamasinoro Antananarivo mirehatra jiro ny fiantsona Antananarivo taloha rehefa amin'ny alina amin'izao any tena maizina ny ankabeazan'ny tanàna eto Antananarivo tena tsy dia misy jiro tsony amin'ireny poteau ireny inona tokony ho atao mikasika an'izay Rina Randriamasinoro hiteny ianao hoe jiro tsy mirehatra maizina ny tanàna antony roa aloha zay voalohany ndray zany a mety hoe maty ny ampoule eo zany zay zany antony anankiray tsy mampandeha azy ny anankiray teneniko anao Joël tsy neny atokotany any la zao maizina atra ao anaty trano tsy haiko neny amin'ny faritra misy anareo aloha na mba misy délestage amin'izao na tsisy fa neny aminay tena ngeza matetika be mihitsy resaka délestage io fa ny resantsika moa zany ny ty ivelan'ny tanàna de zao ny jirama no mendraikitra nyreny éclairage public reny ny commune zany no mandohan'ny volalany amin'ireny azavaiko eto a tsisy tsotra ny jirama ty amin'ny commune na ariary ary système mana compensation ny atao ny jirama de manana vola ty amin'ny commune amin'ny alalan'ny facture amin'ireny éclairage public reny fa ny commune koa manana volany amin'ny jirama amin'ny resaka taxe amin'ny rano zany de atreto zany tsisy hoe tsisy jirama andoha volany amin'ny commune na commune andoha volany amin'ny jirama fa système na compensation le atao ary io hovaiko io rehefa zany be ny tanàna tsy maintsy hovainy zay ahitana mangarahara ihany koa de dikan'izay zany tsisy resaka hoe facture tsy voalohan'ny commune tsy mampirehatra ny jiro fa kosa ny jirama ao any tokony andraikitra nyreny infrastructure reny ny anjaran'ny commune de miantoka ny ampoule fotsiny tsy azony commune ekarany io poteau io fa tsy maintsy piasa ny jirama ny zavatra misy nefa nrazonao ny ampoule androany afaka rovolana ny jirama vo afaka mametaka an'leo ampoule ary rehefa aveo mipetaky ny ampoule iny tsatrany surtension koa le izy a roa andro de maty indray le ampoule afaka firy andro ianao vo afaka nolo an'le ampoule indray za manana vina iarahana amin'ireo partenaire reo amin'ny resaka fanaovana jiro mandeha amin'ny énergie solaire zay zany aloha tsy maintsy ho atao amin'izay tena point noir zay tsy maintsy asinan'izay jiro zay mamaraparana ny fandarana angamba isika fanontaniana manaraka hoe sahirana be ny vahoaka malagasy ny fahavoaka eto Antananarivo indrindra makasika raha hoe anao taratasy eny anivon'ireny arrondissement reny na reny boriboritany reny inona mety ho fanatsarana ho atolotra ao amin'izay fitantanana ny anivon'ny boriboritany izay zay le fanatsarana voalohany napetraka aloha hoe ametraka manuel de procédure insinny standardna service ho an'ny olona rehetrarehetra zany rahan'ny olona malala hoe ohatran'izao le fitretena ny dossier faharoa manarakarak'izay ampiasa ihany koa tsika atao mise en réseau daholo zany reo boriboritany eny reo zava-misy amin'izao mantsy zao de hoe raha teraka atao amin'ny boriboritany fahadimy ianao de tsy afaka makany copie anao fa tsy eo amin'ny boriboritany fahadimy fa amin'ny alalan'izay mise en réseau zay zany na ny amin'ny boriboritany fahatelo ary ianao ny mila ny copie anao nefa ianao teraka tany amin'ny boriboritany fahadimy de azo avoaka zay aloha fanatsarana voalohany tsy maintsy atao fanatsarana faharoa de izay teneniko zay hoe resaka indraindray le tena mampimena ny olona koa le hoe ela be indraindray zay vao azo ny taratasy isotr'izany zay mahatonga an'izay mantsy
zay le fitenena hoe lenteur en administration fitenena anazy io zany be loatra le atony tantaratasy jerena zany hoe mila informatisena ny données rehetra nanany commune satria marina tokoa satria mbola boky be le avadika raha misy zavatra ilainao fa mbola tsy informatiser le izy de zay ny tsy maintsy atao zany manao défi à informatisation an'izay administration zay mba hampamoramora le service omenany ny administré zany ya mety fanontaniako farany agnambo ty alohany hoe ametranao afatra ho an'ny mpijery antsika Rina Randriamasinora misy miteny hoe alao zany be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra zany olona miara-miasa amin'ny fanjakana avy amin'ny antoko fanjakana mba tsy hisy ny disadisa ahoana fahitanao an'izay resaka izay vonona avy anao iara-asa amin'izay fitondrana misy eo zay ngamba raha itsina le fanontania za aloha de vonona tanteraka iara-asa amin'ny fitondram-panjakana fitondram-panjakana mantsy tsy olona mantsy izy io fa le institution mihitsy misy ministère be dia be ao ianao tsy maintsy miara-miasa amin'ny ministère satria voafaritry ny lalàna ny andraikitra ny tsirairay avy ny ministère ny intérieur zao zany misahana ny commune tsy maintsy miara-miasa ianao zany amin'ny fanjakana fa disoko mariny rano kosa ny hoe tsy maintsy mahay couleur politique vo afaka mampandroso ny tanàna zay ngamba tianao resahana raha azoko zay misy manana zay fomba fijery zay zavatra efa niainantsika zany tamin'ny 2009 mahay couleur politique tsara mihitsy ny filoham-pirenena na ny filohan'ny tetezamita tamin'izany fotoana zany PDS teto Antananarivo ny PDS zany de le filoha mihitsy ny manendry hoe ianao ny ataoko be ny tanàna tsy vidina zay tena olona tena hita ny ampandroso zany io fa inona nefa ny zava-nisy eto Antananarivo ataovy ny bilan tamin'ny 2009 sy tamin'ny 2009 sy amin'izao fitantanana zao trosa tsy trosa ny navelany teo aloha fa zao fitondrana zao niezaka nandohan'le trosa zay ny teneniko anao hoe io zany miankina amin'le olona hiasa mihitsy le volonté an'le olona andeha hanao an'le asa fa tsy voatery mahay couleur politique zany vo afaka mampandroso zany zao ny profo anankiray fa na mitovy loko politique azy ny filoham-pirenena sy ny be ny tanàna tsisy zavatra mandeha eo rehefa tsisy zavatra andeha le izy fa za vonona iara-iasa amin'ny fitondram-panjakana ary tsy maintsy iara-iasa satria voafaritry ny lalàna ny fiara-miasa fa tsy maintsy anao koa azy ampandrosona ny tanàna Antananarivo satria tombotsoana Antananarivo no jerenao anatin'le izy eny ary amarantsika fandarana mena 2 minitra ianao na minitra vitsivitsy hitondrana afatra ho an'ireo mpanaraka atsika ny afatra ho antsika vahoaka Antananarivo renivohitra de zao mahaiza mandinika tsara ny zavatra misy eto Antananarivo renivohitra de taratry ny fahasarana ny firenena iray manontolo mihitsy zany jiro tapaka de lestage zany rano tsy misy filaran'ny bidon etsero fako tsy voaroko zany tsy tsika eto an-drenivohitra rery ny miainan'izany fa Madagasikara ray manontolo mihitsy ary lasa mpivarotra daholo ny akabeazan'ny olona eto Antananarivo renivohitra satria samy mitady zay avelona ny tena ny sisany ataon'ny olona zao tsy fanomezantsiny zany fa zay le mila alamina ary za koa manentana atsika aza manaiky hofitahana ka hoe rehefa tsy mitovy loko politika ny fitondram-panjakana foibe sy ny commune de tsy afaka ampandroso ny tanàna zavatra efa niainantsika zany filohan'ny tetezamita na nendry PDS teto Antananarivo renivohitra inona ny zavatra nisy teto trosa tsy trosa ny navela teo ka tsy midika mihitsy zany fa rehefa tsy mitovy loko politika de tsy afaka mampandroso ka ho avy ny 27 novembre ho avy zao tongava ny fidy araky ny naveriko ombeny fitantanana manakaiky amin'ny vahoaka no atao ary programme azo tanterahana tsara za tsy mampanofinofy anao ka hoe ndeha hanao téléphérique analana ny embouteillage na anangana trano hoan'ny tsy manana etsero io aloha ny zavatra misy eto zavatra tsotra azo tanterahana no atao ahoana ny afahantsika miala amin'izao fahasahiranana zao sy izao fandaminana tokony atao mametoky atsika rehetra fa hanao zay tratry ny heriko rehetra entina hanatsarana n'Antananarivo amin'izao hery sy tanjaka ananako zao sy zay fahalalana kely namen'Andriamanitra na entiko hanampiana atsika ampandrosona ny tanàna azadino mifidy ny candidat be ny tanàna laharana 2 ary azadino ihany koa mifidy ny conseiller satria tena ilaina ho maro anisany conseiller ny zavatra rehetra atao de tsy maintsy mandalo eo amin'ny conseiller ho tapahana
ary reo conseiller intime reo a dia olona aveny amin'ny vahoaka hanampy betsaka ny be ny tanàna azadiny ny vidin'ny conseiller intime laharana fahaefatra farany dia tena farany dia zao arovy ny safidinao satria ilaina ny miaro ny safidy a mba tsy isiany hialatra dia mahaiza mifidy a amin'ny 27 novembre aza miala amin'ny candidat numéro 2 feno dia feno ngamba izay fanazavana izay feno dia feno ihany koa ngamba ny fanontaniana napetraka Joël nezahana aloha ampifanarahana amin'ny fanontaniantsika tsirairay avy tany an-trano tany feno dia feno ihany koa ny afatra napetraka candidat Rina Randriamasinoro dia izay afatra foantsika ampijery izay ihany koa no namarana izao fandaharana manokana nantsoina hoe fanontaniana amin'ny Rina izay antenaiko fa nanampibetsaka anao ameno ny safidinao amin'ity fifidianana be ny tanàna ity ankasitrahana feno ny candidat Rina Randriamasinoro nanaiky namaly izay fanontaniana rehetrarehetra izay. Misaotra anareo menadata amin'izay fandaharan'izay misaotra antsika mpijery na hatratra amin'ny farany veloma tompoko. Metraka ny veloma mandrapitafa ary fa amin'ny manaraka indray.